في شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لذنا بحماه آخره العتق من النار إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Nififizana dia fanpuana anitumpo Allahu Jalla wa Ala amni familana iro itayeta sakaf zavabsut fraisana aranuf si iro reeta manimba nififizana manumka amni marena mangirandati atani amni afilenteani masand nififizana dia irai amni andna li be iorena ni finona al-Islam ari futta li be iorena arakanteni tumpo Allah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أوغي أنا غبين نديدين أمنروني في فيزن تاكن نديدين أني إذان تمني إغوتا لو نريو أمني إزائي نريو أنا بتاورا أريبمنا محمد صلى الله عليه وسلم إز ديانا غمافا بني الإسلام على 5 ميورنا ني إسلام أمني فوت تديم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. الشهادتان أرني صلاة الزكاة أركوني في فيزنا أرني حاج متفقون عليه. أريفان تنبتا إرومانا بايزنا ريت سنفاوكا بينو إسلام ريت أمني ما تسميت أنغا تنتيرانا إزان في فيزنا إزان nififezana yu dia nudidin tumpo Allah subhanahu wa ta'ala arakaifa nazavaina amnandin masna mandidi amni fifezana ba ipetran fatawurana antumpo Allahu Jalla wa Ala au amponi eropanumpun izanwe ba angatanterani izero didi izena pita kan tumpo Allahu Jalla wa Ala ari iyatani izero izenorarani tumpo Allahu Jalla wa Ala nififezana dia fanazara tena amni fangambelanga ero mam izay mba entini izy ireo anazatra agnamafy tegnany izy ireo agnambela amin'ny ireo izay mandoza azy ireo. Ny fifehezana dia fametrana fitezana tanteraka ampony ireo mpanakarena amin'ny mba hitokony itsinjovany izy ireo izay sahirana satria raha toka amin'izao fifehezana dia samby tsy mihinan-kanina manomboka maraina hatrany amin'ny hariva ny rehetra na mpanakarena na mahantra ka mandramana ny amusary ny rehetra amin'izao dia mba mametraka ampony rehetra ireo mpanakarena indrindra ireo mba tsiaro ireo izay tsy manana satria raha nandroany anao tsy mihinana ry zareo efa amambolana na koa amantaona no efa tsy nihinan-kanina. Ny fifehezana ihany koa dia mametraka fitezana tanteraka ampony ireo mpanompona Allah amin'ny fitazomana ny toetra tsara satria rehefa mifehy sady anao tsy mahazo miteny ratsy no tsy mahazo mamaly teny ratsy ary tsy mahazo maneho fihetsika ratsy ary tsy mahazo mamaly fihetsika ratsy ary magnambela fifamalina ety sy ery tsy azo ataony mpanompo tanteraka rehefa magnatanteraka ny fifehezana ny manao ninina amin'ny karazana ratsy izany hoe ny fifehezana izany sady fifadian-kanina no famehezana ny ratsambatana rehetra. Ny fifehezana no izany dia mitaiza ireo mpanompona Allah mba hitazona izany toetra tsara izany. Ny fifehezana ihany koa dia mametraka tombony tanteraka amin'ny fony ireo mpanompona Allah amin'ny fiambanian-tena eo anatrehan'ny tompo Allahu Jalla wa Ala ka samby miondrika amin'ny didy napetraka ny tompo Allahu Jalla wa Ala ny rehetra ary mankato azy amin'ny ireo baiko izay napetrakany. Ny fifehezana ihany koa dia mametraka fahasalamana nohony estoma izay nahazo repo nandritrany izao vanim-potoana ny volana Ramadan izao ka manao entretien automatique noho ny fahefan'ny tompo Allah ka mipetraka salama vatana, salama saina, salama fo, salama ny ratsambatana. Noho izany dia mitona ny rehetra itazona antsakany sy andavany ny fifehezana manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany. Hadha wa jazakum Allahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.